Raba antsika malagasy amin'izao alarobia faha 9 ny volana May 2022 izao. Tratra ny sangodimpanina ny vahoaka malagasy. Tsy misy no mangarahara, tsy fantatra intsony ny zavatra azo inoana. Be loatra ny zava-mitranga sy ny zavatra voalaza. Be ny toromarika sy baiko na ordre ary koa ny contre-ordre izay baiko mifanohitra amin'ny efa voalaza. Raisiko ohatra ny resaka arovava. Teny am-boalohany dia nolazaina fa tsy ilaina ny fitondrana arovava ho an'ny olona sarababem-bahoaka, fa natokana ho an'ny mpitsabo irery ihany izany. Ankehitriny nefa lasa obligatoire na hoe tsy maintsy tondra ny olom-pirenena tsirairay avy. Izay tsy mitondra dia saziana, manao asa fanasoavam-bahoaka. Tsara-patsahivina mialohan'ny fanasaziana dia adidin'ny fitondrana ny manome maimaimpona arovava azo antoka sy ampy ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ireo sahirana. Satria raha resaka masika na arovava, faran'izay manara-penitra indrindra aza ireny fampiasa any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny toeram-pandidiana ireny zany a, dia tsy misy asany intsony ilay arovava afaka adiny efatra, zany hoe mandritry ny adiny efatra ihany izy no azo antoka fa miaro marina izay olona mitondra azy. Ary amin'izay ara tsy mila tsoahana na kitihina fa entina foana eny izy mandritry ny adiny efatra. Ka raha jerena zany ireo arovava amboarina etsy sy eroa dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mba misy fanaraha-maso ve izy ireny, hoe mahary tokoa ve? Ary koa indrindraindrindra raha zavatra namboarina ohatran'izay azo sasaina zany dia mila misolo matetika, satria raha ny arovava iray ihany no anaovanao mandritry ny herinandro dia mazava ho azy fa tsisy fiarovana intsony, fanangonana otrikaretina no hita indray amin'izany. Ka ampiasao ny vola fanampiana azo tamin'ity resaka ady amin'ny Covid-19 ity. Averenao any amin'ny vahoaka ny volam-bahoaka hiarovana azy, satria hatramin'izao aloha dia ny arovava irery ihany no azo antoka fa miaro amin'ny otrikaretina ho an'izay olona mitondra azy sy ho an'ireo mpiara-belona aminy. Satria amin'izao andro androan'izao dia mbola tsy misy firenena mitombo teny fatratra manana ny fanafody fitsaboana an'ity mahasitrana an'ity Covid-19 ity, afa-tsy ny firenena mpitondra malagasy izay milaza fa manana ny fanafody hanasitrana an'izao tontolo izao. Tsy ataoko lava ny resaka fa rehefa mandinika sy mieritreritra ny zavatra nitranga tao anatin'izay fotoana fohy nandeha aingana dia aingana izay tsika, dia mazava fa natao tsinitsinina ny vahoaka malagasy sy nofana nalainga. Satria tsy ampiray volana akory
tao aorinany nanodinan'ny sistany malagasy, zany hoe ny 20 marsa 2021 dia nipotra tsy hay avy aiza ny Covid organique. Lazaina fa tambavy andeha koa ny resaka fa hoe remède traditionnel amélioré, zany hoe tsy fanafody nefa mahasitrana sy miaro amin'ny retina Covid-19. Teny am-boalohany dia hoe Nimra no nanao azy, nefa avy eo indray nisy ny dokotera manam-pahaizana Congolais Jérôme Mniangi izay milaza sy mitombo teny fatratra ho tompony ny fanafody natao amin'ny Artemisia io. Ny tena marina zany dia tsy Nimra velively no namboatra ny CVO, fa natao fitaovana fotsiny ny anaran'ny Tompo Clara Kotoratsimamanga, satria nampitondrana nametahana etikety miraha fotsiny ireo tavoahangy efa vita sy nafarana avy any ivelany fa tsy vita teto an-toerana. Azo lazaina fa raha afaka nitsangana ny ray aman-dreny hajaina efa lasa korazana io dia nitsangana tao mivadika 10 tao anatin'ny fasany tao. Teraka savorivory tokoa zany satria ny ANAMEM na ny fikambanan'ny mpitsabo malagasy teny am-Pendohana dia tsy nakatoa ary nilaza fa tsy mety ny ampisotroana ny vahoaka, ny olona an'io tambavy mbola tsy vita andrana sy nanaraka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny famboarana fanafody io. Ary koa teo koa le resaka fanerena mpianatra nisotro zany, satria hoe zay tsy nisotro dia tsy mahazo mianatra, tsy mahazo miditra any an-tsekoly, tsy mahazo miverina mianatra. Fandikana ny lalam-panorenana mazava zao izany, ary koa fandikana ny code de la santé publique malagasy, zany hoe ny lalàna mifehy ny fitsaboana malagasy eto Madagasikara. Mandika ny déclaration d'Helsinki koa izay natao tamin'ny 1490 izay mandrara ny fanaovana andrana amin'ny vatan'ny olombelona raha tsy misy ny consentement na hoe fanekena anao izany. Mifanohitra amin'ny lalànan'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny koa zany, satria ny amin'ny fitsaboana dia tsy afaka manery na iza andray fanafody ny mpitsabo na dia hoe hiatraika any amin'ny fahasalamany sy ny endeben'ilay olona marary ary zany, tsy afaka terena izy handray fanafody rehefa tsy sitrapony zay. Ny vadidela nefa ny ANAMEM na ny fikambanan'ny mpitsabo fa lasa nanaiky sy nakatondray fa azo sotroina tsy atahorana ny fanafody tambavy Covid organique rehefa avy noraisina teny Avoloha. Avy eo nefa dia niazakazaka daholo na ny fitondrana na ireo fikambanan'ny mpitsabo malagasy ireo nampitandrina fa mety misy voka-dratsy ateraky ny tambavy Covid organique na hoe effet secondaire zany, ka tokony arahana akaiky ireo olona rehetra nisotro zany, na resaka hoe pharmacovigilance, ary koa nilaza fa tsy tokony hosotroina sokajin'olona vitsivitsy io tambavy io. Dia efa taty aoriana efa
vita efa tapitra ny sotro ny olona zay vao nampitandremina. Hitantsika amin'izany ny tandrevaka ity ataonyity fitondrany ity. Herinandro tao aorian'ny fisotroanany reny tambavy CVO atao Ankatereny reny, de efa nilaza sahady ny fitondrana fa aky, zany hoe azo antoka fa manasitrana ny CVO. Eo nefa de tokony tsy pihina hoe marary ohatry ny ahoana ireo nandray sy ny sotro izany sy ireo olona rehetra nisotro ny tambavy no ahafahana milaza fa hoe mahasitrana ilay tambavy. Voalohany aloha de tsy fantatra akory ny tableau clinique na hoe ny fisehon'ny aretiny ireo olona niditra hôpitaly zay hita sy fantatra fa nitondra ny otrikaretina Covid-19. Kanefa araky ny observation clinique na hoe fanaraha-maso sy fandalinana natao taty amin'ny fitsaboana taty Eoropa zany, tany Alemana mazavazava kokoa, natao tamin'ny olona 1,000,000, zany hoe 10,000 nanaovana ny andrana sy nanaovana ny testa, dia nahitana fa ny 8,9 olona ireo de tsy nitondra sorotr'aretina na de kely aza. Zany hoe niditra tao anatiny ny Covid organique, le coronavirus, fa tsy niteraka aretina eo amin'le olona. Reo le antsoina hoe porteur sain, zany hoe le olona tondra n'le otrikaretina zany tsy mahafantatra akory hoe marary izy, nefa ny loza dia afaka mamindra ireo manodidina azy. Ka eo zany ny tena mila fitandremana. Misy zany ireo olona tsy misy sorotr'aretina mihitsy na koa ireo olona tao anatin'ireo 8,9 isan-jato ireo nanana sorotr'aretina maivana na hoe symptôme léger. De reny raha mahafantatra ny tazo, ny avizanana, ny mivalana, ny maloloha mandoa, kohaka, ny aseporana kely, mora sepitra le olona zany natao hoe dyspnée, ny akamaroany zany dia sorotr'aretina maivana, mety tsy ilana fampidirana hôpitaly akory. Efa voatsipika tsara moa fa tsy nisy tranga sarotra na hoe cas grave ireo nampidirina hôpitaly ary koa tsy nisy maty. Fanampon'izay koa ireo nisotro n'ity tambavy ity zany ireo tanora mpianatra de tanora mpianatra salamavatana, zany hoe tsy nahitana sorotr'aretina teny aminy. Mazava koa fa raha mahafantatra ny fandiniana fa ny tanora dia tsy de andairany ity valan'aretina Covid-19 ity. Ka ny tiako tenenina zany dia fomba ahoana ny ilazana fa nahasitrana ilay tambavy ho an'ireto olona tsy de nararina nahoana na tsy nahitana sorotr'aretina reto mihitsy fa de salama ny nisotro azy. Eo moa le miresaka an'le hoe le trangan'ny mpanakanto tany Samena hoe
tazomina hôpitaly ela de avy eo hoe negativa amin'ny fitiliana, de avy eo indray pozitiva de tsy fantatra intsony, satria ny olana mipetraka amin'izao fotoana izao de mbola tsy fantatra ny testa tena azo antoka, zany hoe fiable amin'izao fotoana izao na aiza n'aiza, fa mbola eo am-pitediavana zay tena azo antoka indrindra zany ny fireneny rehetra amin'izao fotoana izao, ka miteraka fitiliana diso, zany hoe manao faux négatif na faux positif ireny fitiliana natao mety natao teny amin'ny toeram-pitsaboana malagasy ireny. Misy koa ny atao hoe infection nosocomiale na any amin'ny hôpitaly indray ianao no maka ny voan'ny aretina, zany hoe any misy an'ny otrika aretina amin'izao fotoana izao, ka mety hoe efa sitrana ianao de verina voindray. Eo indrindra zao de betsaka ny tranga voalaza fa olona efa sitrana nefa miverina voindray, zany hoe miovaova lay otrika aretina, ka ny olona efa sitrana mbola mety miverina voindray. Io le ataona hoe sosy, efa misy telo zao ny sosy hita hatramin'izao amin'izay resaka fiovan'ilay otrika aretina Covid-19 zay, ka sarotra be zany no manamarina fa tena nahasitrana marina ny tambavy Covid organisa. Tsy vitan'izay nefa fa vao nomaly ny 3 May farany teo, lasa teo zany, dia nanamafy ny fahombiazana sy nilaza fa voaporofo ny professeur Rajoelina fa mahasitrana tokoa ity tambavy Covid organisa ity. Nefa ny mahavariana de efa nanatranga sady indray izy hoe ho andramana indray ny tsindrona. Tambavy efe hitanao hoe nahomby ve? Inona no antony hanandramana ny tsindrona indray? Raha fanafody mitovy ihany io le hoe sery vitana anamalava amin'ny nona vatotra koa. Raha azo antoka fa nahasitrana le tambavy, inona moa ny antony hanindromana olona? Eo amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny, raha mbola azo atao no manome fanafody amin'ny vava, zany hoe sotroina, dia tsy mampiasa tsindrona. Ka eo mametraka fanontaniana. Ny tambavy nampiasaina raha efa tsy fantatra zay ho vokany, mbola tsisy fotoana akory nahafantarana hoe mety ahoana no voka-dratsin'le tambavy tany amin'ny vatan'ny olona zay nampisotroana an'izany ankeliny, zao ndraiky io tonga ndraiky io ny tsindrona. Asa ho terena ndraiky io ve ny vahoaka hisotro hitsindrona andray anaiky an'io tsindrona io? Inona koa no lazain'ny anamemona na ny fikambanan'ny mpitsabo indray amin'ity tsindrona ity? Mbola tambavy ihany indray ve le tsindrona? Mbola remède amélioré traditionnel amélioré indray sa ahoana? Ka miangavy ny anamemona aloha eto ny tenako, andray ny andraikiny hiaro ny vahoaka malagasy tsy andraindray foana tsindrona tsy fantatra hoe inona marina sy avy aiza marina, satria tao anatin'ny herinandro ve de nahaforona tsindrona sady ny manampahaizana malagasy? Eto mody atsidika hoe misy siantifika avy any États-Unis ny ao ambadika io zavatra io, zany hoe tsindrona vaksiny avy any États-Unis zany ity resaky ity, raha tena zohina ny marina fa tsy ambara amin'ny vahoaka malagasy. Ka ny tiako tsipihina eto dia mety ho enjana kokoa ny vokatry ity tsindrona ity, zany hoe ny effet secondaire, zany hoe ny vokatra ratsy zay
ateraky ny tsindrona ka mampitandrina ny vahoaka malagasy indrindraindrindra mba tsy hanaikinaiky foana na iza nery satria zoontsika ny manda izany. Ka ny tena marina zany de tsy samitsotra ny fitondrana fa resaka vaksiny ity resaka tsindrona ity, satria raha resaka hoe traitement curatif io de ho lafo de lafo satria impirotsin-dromona le olona. Ny vaksiny mantsy de ndray mandeha anao ny atao vaksiny de raha mahomby le vaksiny de iny miteraka ny atao hoe immunité définitive na hoe fiarovana maharitra anoheran'ny vatan'izay olona natao vaksiny nday aretina. Am'ty zany de resaka Covid-19 no resahana. Arety mifindra ny Covid-19 donc raha izany vaksiny zany io tsindrona ho atao andrana lazaina atao atoato io. Ka ny fandinihana sy ny zavanitranga any amin'ny firenena sasany anefa de mampiseho fa hatramin'izao de mbola tsy immunisant mihitsy ireo andrana vaksiny zay hita hatramin'izao. Ohatran'ny tsy misy hafa tamin'ny andron'ny nitadiavana vaksiny nitsaboana ny aretina sida, nandaniana 30 milliards de dollars fa hatramin'izao de mbola tsy vita sy tsy hita ny vaksiny. Maro nefa ireo firenena efa tonga eo amin'ny dingana farany, zany hoe eo amin'ny andrana eo amin'ny vatan'ny olombelona amin'izao fotoana izao, anisan'izany Allemagne. Ka manahy asaola ka andrana vaksiny avy any amin'ireo firenena tandrefana zay efa tsy neken'ny firenena afrikanina rehetra, satria nisy koa mantsy ny resaka hoe vaksiny tediavin'ny nokasain'ny Bill Gates ho atao eo amin'ny vahoaka afrikanina entina amerana ny ireo mponina aty Afrika. Zany hoe zay olona rehetra ataon'le vaksiny zany de lasa momba tsy afaka hanataranaka intsony. Ka saola tsy vitan'ny hoe vaksiny Covid-19 fotsiny io fa koa ao koa zay resaka vaksiny fanenana ny mponina aty Afrika zay efa toerin'ny firenena afrikanina rehetra. Hosaziana koa ve ny olona tsy hanaiky ity vaksiny ho andramana ity? Satria efa natao tsindry azo lena sy mizarina katoa mantsy hankatony tsirariny ny vahoaka malagasy nanomboka tamin'ny resaka fampisotroana tambavy ireny zay hita fa nahomby ka mbola tetehina koa ho tohizana amin'izao fotoana. Ka mampitandrina ny mpitondra tsy amerina ny fandikan-dalàna efa nataony zay mbola raha mahita eo any aoriana fa tsy ho ivela hipetrapetraka amin'izao izany fandikan-dalàna sy fanaovana tsinotsinona ny ain'ny malagasy zany. Mampitandrina antsika malagasy rehetra koa mba tsy lefitra intsony satria tsy biby fanaovana fanandramana isika. Zontsika ny manda rehefa ny manda zay rehetra mety ho fitsaboana rehefa tsy manaiky izany ny saitsika, indrindra rehefa tsy tenerana sy tsy fantatra mazava ny zavatra ampidirina ao amin'ny vatantsika amin'ny alalan'ireny tsindrona na tambavy ireny. Tsy azo ekena intsony ny tsirariny.
maheriza daholo tompoko velomandray.